mahakasika kosa ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany nandratanteraka fihaonana tampanao gazety androany ny ambasador vaovaon'ny vondrona Europeana fotoana izay nilazan'ny vondrona Europeana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Madagasikara. Miandry ny fepetra feno amin'ny famoahana fanampiana ho fanohanana ny Madagasikara avy amin'ny vondrona Europeana raha nambarana Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito ambasador vaovao miasa Simonia eto amintsika. Anisan'ny mbola andrasan'ny vondrona Europeana ny fanolorana amin'ny programana asa ny fampandrosoana avy amin'ny fitondrana malagasy ary ny famaritana ny laharam-pahamehana ho tanterahana. Raha momba ny fanohanana amin'ny vondrona Europeana dia anisan'ny fanohanana efa nekeny ny FED andian'ny faha 120 izay mahatratra 5,700 tapitrisa euro sy ny fanohanana arabola 5,20 tapitrisa euro. Il y a un travail en commun. La coopération est une coopération bilatérale. On s'appuie sur les priorités et sur les axes qui sont définis par le gouvernement, par les autorités malgaches. On est là pour les soutenir, on n'est pas là pour substituer ce travail. Les principales composants, mais Sophie peut me corriger si je me trompe, les principales composants, ceux que j'avais mentionné avant, c'est les fonds européens de développement. À part ça, il y a des lignes budgétaires concrètes, thématiques. Il y a des lignes budgétaires pour appuyer la société civile, la démocratie, les droits de l'homme, pour appuyer la pêche, pour appuyer l'énergie, pour appuyer l'eau, pour appuyer... Il y a quelques lignes. De ce point de vue, c'est difficile à concrétiser maintenant le montant pour les années à venir. Et puis il y a toute la programmation qu'on appelle régionale, c'est-à-dire que Madagascar fait partie de quelques organisations régionales, de quelques processus d'intégration, notamment la SADC, la COMESA, la Commission de l'Océan Indien. Raha nantanina momba ny fanatanterahana amin'ny fifidianana kominaly dia nilaza ny vondrona Europeana fa ilaina ny fanatanterahana manontolo ny sorodalana. Anisan'ny andrasan'ny vondrona Europeana ihany koa fampijoroana ny androm-panjakana republikana. Misandraka amin'ny lafiny politika, toe-karena ary sosialy ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Ny ambasador vaovao Antonio Sanchez Benedito dia nilaza fa vonona ny amin'ny progropa ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy ny vondrona Europeana.